mitohy le fitsidiana ny vahoaka malagasy manerana nosy ataon'ny filohan'ny fanavaozana dia tsy diso anjarany zany Majunga Mahajanga amin'izao fotoana izao tonga ty ny filohan'ny fanavaozana mitondra zavatra mazava ho azy hampatsara ny vahoaka malagasy sy ankanamana koa maro ny zavatra hoentin'ny filoha ty ao ny fametsahana trano ho an'ny mpianatra manerana ny nosy miisa 5,000 isaky ny fahatanja zavatra zay ary zavatsasa goavana ka faharoan'izay koa be dia be ny zavatra hoentin'ny misy fanavaozana amin'ity Mahajanga ty ao ny fanomezana rano fisoso madio fanomezana zavatra mampahity ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ka noho izany tonga ty ny ekipanay zay tarihinay zahay moa zany eo amin'ny vonana bandoro zay tanohana fatratra any resy lahatra amin'ilay fanavaozana satria hatramin'izay naha Madagasikara ny Madagasikara zao vao mahita mahiratra ny vahoaka malagasy mahita fampandrosoana amin'ny fotoana foty raha tsy laza zay misanda ny héros zao dia nidina dia maty ambany ny vidiny zavatra jifaina andavanandro ny hena faran'izay tena tsy azo ny eritreretina tanatin'ny fito volana ka ho anay zany zay bandorozy dia manampy ary mitondra ny anjara-birikinay koa fanohanana isaky zay tany alehan'ny filoha ka teto Majunga omaly hitatsika fa tsy haintsony ny manjefy azy tany Tuiliara tototran'ny olona tany Tamatave tototran'ny olona aty koa Majunga zay tany ale tany fianarantsoa tena ny vahoaka malagasy ray manontolo zany resy lahatra fa hoe tsisy mesy hamonjy ny vahoaka malagasy raha tsy io Mikael io ka io izy io aditsika rehetrarehetra no miaro azy ary adidinay vahoaka no miaro azy anisan'izay ny bandorozy zay tompoko ny atondianay aty Mahajanga amin'izao fotoana izao koa manentana antsika vahoaka mba tsy handahirany tsaho handahirany virusy toy ataon'ny sasany fa jereo ny zavatra hovaingana tafapaka any amin'ny vilanitsika fa aza reberiben'olona tsy matovalava kely tsika manomboka izao fa io filoha Mikael io tsy handiso fanantenana antsika velively noho ny antony roa ihany nomeko antsika voalohany tsy niterena izy nanao sorona ny ainy hanavotra antsika tao anaty fanagejana nataon'ny filoha teo talohantsika faharoa efa olona nandalo figajana tana tsy afaha izy io noho ny fanavotana ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana voaka avy any izy dia tsy nisy tahotra fa mbola nanao ny fomba fanaony hoentiny hanavotana antsika no fitiavana antsika olona ohatran'izany azo itokisana olona ohatran'izay azo menana azo ampina ka ho anay raikitra didy noho zay fotokevitra ananan'izay tsika koa moa zany araky fahinoko azy amin'ny programme nasany izy hamaly ny etetany vahoaka amin'ny resaka fitsinjarana ny fitantanana eto Madagasikara zany anisany promesy dia ao anatin'le fitakina zany dia hoe fanovana rafitra hisy ny fanovana rafitra ary manaiky an'izany izy fa any amin'ny assemblée manko ny tena mahay mipitsopitso ny ara-teknika mikasika an'izay izy koa tsy le filoha sarosazo izy ny filoha plus accessible dans le monde zay mitady azy dia mahazo azy na eny an-dalana na any birao ka noho izany rehefa misy itaitapontsika indrindra fa isika mpanam-politika manantona fa aza mandeha makena an-dalambe fa tsy vahaolana ntsony makany an-dalambe raha zao amin'ny endriny zao zay tompony afatrafatra avy aty aminay fa zahay kosa ety am-pamaranana dia sarotiny ho anareo zay mbola mikely biby hanakorontana fa ny bandorozy vonona raha misy ny manakorotana an'izao fanavaozana zao zay vonona ary manentana ny mpitady filaminana aza mandany lacrymogène amin'ny tolona fa avelao ny samby sivily no ifampitsara sy ifampitady ny fitondrana fanavaozana zay tariny colonel Mikael ary ato amin'ny raharahantany zay misy ny tegnako dia tsy hijery afa-tsy ny hizarana tany amin'ny vahoaka malagasy maro zany ny fomba jiaby tanay ao hamahana olana amin'ny resaka ara-tany efa miara-miasa amin'ny fitsarana moa zahay satria maro zany antsika io mifampitory ary sahirana na ny fitsarana sahirana na ny mpiasan'ny topo domaine sahirana satria efa mahay loatra ny ologno zay mpangalatra tany
na nampandova zao fa vitany zalahy magnamboatra karapanondrinao, vitany zalahy magnamboatra taratasy jiaby, induit en erreur na ny tribunal na ny mpiasan'ny topo domaine ka tsy maintsy zahagna amin'ny Tsipriany fa niatokisantsika angatahigny zay tegna tompony tany no hazony tany, zay ny angatahigny. Ary ny antondiagna eto dia nisy ny didim-panjakana zay nandalo conseil de gouvernement, nandalo conseil des ministres, nankatoavy ny filoha ny fanavozana. Misy velarantany 190 hectares ato amin'ny faritry ny Betamanga ka ny eo amin'ny 128 hectares eo no hozaraigny amintsika ponigny ato. Zay lo zany. Ka niany zany hanomboko ny hagnomezagna atsika ny tany pitrahantsika ato amin'ny zone Betamanga. Tsy salasala zahay hamahan'ny olagna jiaby mba afahagna hagnome tany voka malagasy tsiraikiraiky. Maro ny olagna fanivahana, agnisan'izany tô resaka tany zay mbola tagnatiny domaine ny faritany toy, domaine provincial. Nijahagna zany amin'ny Tsipriany ino mo ny tegna mamatotro olagna raha-tany ny vahoaka. Ty resaka province toy, Amajenga, Betamanga, andiany raiky, mbola misy andiany anankitelo angamba raha tsy diso ny tegnako mbola ivahantsika ato. Antsirabe zao 3200 hectares antampotanagna any Antsirabe voavaha ifanadina amin'ny député agny. Commune urbaine ny ranomafana Ray Manontolo 122 hectares zay raha tsy diso zao efa nivahanay efa natolotry ny vahoaka ny fanadina. Ka niany zany hanomboko ny hagnomezagna atsika ny tany pitrahantsika ato amin'ny faritry ny Betamanga.